Fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valolatsakafo efa ny alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Miarabantsika indray tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ho isitsika ity amin'izao alatsinainy hariva izao. Miaraba ihany koa ny italiany famoahana ny gazety eo anivon'ny groupe Ultima Media. Miarabanao Frank Ramarson. Miarabanao siny izy ary miarabanao mpiantsika koa amin'izao tapakariva izao. Ny misehatra raisam-pirenena moa zany Frank Ramarson raha nanamarika ny faraparan'ny herinandro teo ary atrantsika amin'ny teny izao dia ny ady atrano any Egypta nandrika ny rary 700 mahery zany no isan'ny maty. Misy mametraka zany hoe manahy ny isiny zay ady atrano zay ihany koa aty amintsika satria samy misy dia tanany vahiny any ny toedrarany Egypta sy ny eto amintsika ny fijerinao an'izay tale. Ny any Egypta aloha dia hita ihany dia tanan'ny Amerikanina satria raha ny filaza sy fanadiadiana rehetra dia ny tafika Egyptianina dia ny Amerikanina miantoka azy ary manana fanampiana tsy any amin'ny $1,500,000,000 isataona io tafika izy eo. Le zava-misy mantsy dia hoe nisy le fahalaniny Andriamatoa Morsi eritaona sy tapanga amin'izay teo amin'ny sehatra mahafiloam-pirenena Egyptianina azy ary mangaka fa ny frères musulmans dia isany tofanany Amerikanina tamin'izany na tamin'le hoe fahalaniny Andriamatoa Morsi. Somary diso anaty mantsy ry zareo tateorena satria toa lasa ny fivavahan'ny silamo mihitsy zany no manjaka atsakany sy andavana ny amin'ny faritra avaratsy ny Afrika, Tunisie, any Libye. Izay zavatra zany ohatran'ny ahahina satria misy des dérapages ostika. Andriamatoa Morsi koa avy eo nanao ny lalam-pandorena vaovao ary nanamafy totsika hoe ny fahefany. Dia teo zany no niseho zany lany ny totsika hoe fihetsiketsehana maro samihafa dia atsangana ny maramila. Dia io zany zao lasa karazany coup d'état izy ny frères musulmans nefa ny hoe assainissement leo izy ny sasany satria zany tokony verina amin'ny fitonana libéral Egypte ka dia teo no hita ihany ditanana ny communauté internationale satria na le mpitondra amin'izao fotoana izao dia mironana amin'ny fitonana tandrefana ka eo zany no ohatrany hoe misopposé le question na culture amin'ny slave sy ny kristianina any Egypte io zany fa zany hoe raha momban'izay moa zany vao heritrona sy tapaka no iaho nisy ny fifidiana dia mbola mafana zany ny raharaha ary amin'izao fotoana izao zany dia kio ireo olona mpomban'ny Andriamatoa Morsi hoe nisorona illégalement zany le filohany ka eo zany no mipetraka ny raharaha hoe mitovy amin'izay ny raharahantsika malagasy. Eo zany ihany no miteny kosa tsy mampitovy azy dia zao hoe Andriamatoa Marc Ravaloman efa tamin'ny 2006 no lany filohan'ny république zany efa 7 taona lasa zay efa 7 taona zany nisy fifidiana teo Andriamatoa tsy dia atsiraka moa efa tamin'ny 2002 rehefa foraka mi 10 taona lasa ary Andriamatoa Ndrarajoelina zay mikiriko hoe teo ilatsaka fidiana dia izy tsy mifidy azy ary ny efa taona antonany titezamita dia hita mihitsy fa latsaka akatereny Madagasikara ary amin'izao totsika hoe dérive justique économique zay misy ary koa zany le fahantrano zay menjady amin'ny firenena malagasy dia hita zany fa isan'ny tompona andraikitra lehibe amin'izany zany Andriamatoa Ndrarajoelina sy ireo namany ministre zay mbola mijazajato zao fa hoe izy zava-tritrano zany fa nialana tao anatin'le listeny mpifaniana Andriamatoa Ndrarajoelina. Makasika an'izay didina voaka ny CSR raha teo Frank Ramarson ao no mametaka fa hoe fanapahan-kevitra politika zany ny raisiny iny. Ao no mifanapahan-kevitra politika azy satria le didy voalohany fanapahan-kevitra politika satria mikipo maso eo anoloan'le hoe nécessité nationale sy hoe tokony mba ilatsara daholo ny rehetra na dia misy nandika lalàna azy. Ty zany dia décision totsika hoe didy mpitsarana rano fotsiny zao no appliquena ary hitanao zany hitanao tsara zany antin'le totsika hoe décision numéro 1 CES par 2 par 3 décision farany teo zany dia hitanao tsara fa resaka juridika fotsiny dia miteny fotsiny hoe
tam'izao andriamatoa itidiratsika ny tonga teto, tam'izao ramatoa Lalora Valomana tonga teto, reto candidat fa zay lazaina koa zany fa hoe tsy anara-dalàna raha misy ary na faux certificat de résidence ka izay mantsy natokanao hoe mbola misy fanenjena angamba amin'ireny olona name faux papier rehetra satria faux usage de faux zany de hitanao zany fa réprimer ny lalàna atraizy zany ka de eo zany natao koa hoe décision juridique raisina de hitanao zany fa tan-dalàna Madagasikara fa tsy hoe raha ohatra mantsy zay ny teny teo hoe navelan'ny laolo ndray izy teny menada de teny zay ny sasany hoe zao fa de ny lalàna no aplikena ao moa ny malahelo na mouvance Valomana sy mouvance Rajoelina hoe mametaka diktaty ny communauté internationale na indrindra manko hoe teo ihany koa nitsindry ny fianakavian'ireo raisam-pirenena ninona aloha lazaina Franck Lamarson inona moa zany tsindry lazaina to fotsiny maaplikeo amin'ny lalàna reo izy de zao raha hitanao zao fa misy ary ny te Madagasikara mitady hoe aplikeo le lalàna Union africaine amin'le 9e de lalàna gasy no aplikena mba tsy lalàna ny communauté internationale lahatra eny mahatonga an'le hoe misy diso fanantenana hoe tsy vao misy candidat zany tsy ataontsika hoe tsy vao sanctionné amin'ny zavatra hoe satria isan'le tanatin'le 109 zany zany zao no resahany zao fa zavatra tena tadaviny zany zao de ny hoe nisy instabilité sy nisy ataontsika hoe fitonena politique eto Madagasikara tonga amin'izany tanjony zany ve tsika eo zany zao no hitatsika no avy rapitsa satria misy reo tsy manaiky reo mouvance misy ministre mihitsy azy no ministre serasera de mahagaga ny teny hoe nefa naty gouvernement nefa ny tokony aro dipitsara izy ihany no voaingana nanentsika an'le vice premier ministre candidat André Nanarfelo hoe tsy manaja ny dipitsarana momba an'le affaire ny Cool TV sy Cool de zao ndray izy ndray zany zao no tsy faly amin'ny dipitsarana ny CES tsy avela amin'ny fanina ny sovaliny andriamatoa Andry Rajoelina ka eo zany no fantana mipetraka hoe mahana logika ave reto mpitondro reto amin'izao fotoan'izao satria le mifanome lesona ao koa ny coordinateur ny eo présidence andriamatoa Irlanto zay hitanao tsara fa tsy nakasitraka koa ny zavatra antranga zany hoe mba ny CES tsy nakasitraka koa amin'le hoe fanapa-kevitsy ny vice premier ministre le hoe mandat amin'le fidin'le Cool TV ny zavatra tsara fatarina amin'izany de zao iry zareo amin'ny présidence sary ve manodidina andriamatoa Andry Rajoelina ve ny tena mandahan'le dipitsarany sy andriamatoa Andry Rajoelina tsy mifantana mipetraka de hoe naninona ary navela no hoe ordonnance nandeha ary inona soniaviny andriamatoa Andry Rajoelina dikan'izany zany fa nanaiky fa mety misy sarisary misika fotsiny hoe tsy afaka ny tena iale ato afa de hoe aloha alana de avalana de miaraka amiko le anankiroa zay ny logika anatin'io tetika politique io fa le nanodidina angamba da tokony fa eo amin'ny fahalalana politique eo amin'ny ataontsika hoe intelligence tsy misy le manodidina ministre sy ireo sy manodidina andriamatoa Rajoelina de reny réaction de andeha aprisika ny olona hidina an-dalambe ka zany zay de mba mangataka ny ataontsika hoe mpitandro filamina hoe tsy anaky an'izany finina an-dalambe na ny mouvance Valomana mivoatra Rajoelina fa tsy hoe reo olona reo zany no ataontsika hoe condamné amin'ireo politapitsisa malagasy amin'izay adalàna efa taona sy tapantsika zao nenan'izao de milazay foana ave no averiberina fa efa manaiky zao nisy ny dipitsarana en application stricte de la loi izy ny teny français manaiky anao zany le ino moa de resatsika hoe comme fianarevim-bay resarapina de aloha mba iloso amin'ny processus amin'izay fa tsy sakatsakanana satria matahotra manko ny sasany hoe le manodidina ny Flora Rajoelina sy manodidina ny Diara Valomana ndray na isakana amin'ny processus électoral ka eo raha manalaina ny sanction rapitsy afaka apisa na avy eto toerana na avy ny toyan'ny dingana ho amin'ny fahamanan-krisy ny fifidianana ary manomboka izao Franck Lamarson ny toyany zany zao de miandry an'le liste définitive nomeny CES de iny zany no miverina indray hoe miverina amin'le calendrier zay no lazainy synita ary araky ny tomatoana aloha de hoe any amin'ny volana oktobra any tsy maintsy atao ny fitoena voalohany ary tsy maintsy vita amin'ity taona ity izahana zany mba hoe amin'ity taona ity nisiny hoe flou république voalohany amin'ny 4e république ny antsika moa zany mbola hoe soa eo izy ny teny fanirino izy ny tenitsika fa engany eo zany mba hoe mba manana fitiavan-tanindrazana maina reo mpanao politika
fa tsy hoe ny fitiavan-tena, tsy hoe ny Ndriamatomakaravalomana hoe mananao ihany izy tamin'ny voalohany nio izy na Ndriamatoratsoelona koa nefa Ndriamatomakaravalomana misombany tamin'le candidature ny vadiny amin'ny mampitapitaka le processus. Ndriamatoa Anjaratsoelona indray moa nahitan'izay dia niditra candidat nefa tsy ao anatin'ny délai ara-dalàna kanefa nyzany rehetrarehetra zany dia nekeny ny CES teo aloha tsy eny antokanao hoe soa ihany fa nisy an'ity CES faharoa ity mamerina tamin'ny ara-dalàna ny application de la loi fa tsy nanao sentiment politique hoe avoloanao zay foana manko navoan'ny HCC ary ny président CES tamin'ny teo dia membre ny HCC dia manjary ohatran'izany na tonga ny 2009 ohatran'io 2002 taloha zany compromis izy ny teny vazaha dia manjary tsy lasa mihitsy avy eo le ataontsika hoe processus satria miditra anaty crise fontsika amin'izay le hoe maromaro tsasan'izay. Nyresahana eto ihany ny resaka mahakasika ny hainao manjery Frank Ramason aizao izy zao ny mahakasika n'le onjam-peona candidat ray tokony nakatony ny fanjakana. Ny zavatra mahagaga mantsy raha ohatra tsy hoe miaro ny radio rahavavy tsika fa eo amin'ny ataontsika hoe tantandanantsika. Ny zava-misy dia hoe rehefa nazo autorisation radio io TV ary natsihan'le ministre teo le hoe famelana azy hiasa zany. Anefa mahagaga nonjay zany candidat le tompon'le radio sy télévision ary tsisy lalàna amin'ny ataontsika hoe manjara le candidat anankiray ana radio sy télévision dia ratsoizay fotsiny nataon'le ministre ary hita mihitsy izy zany fa nanao an'izay pression rehetrarehetra hatrany amin'ny hatrany fitsarana ny lalovina zany hatrany amin'ny ataontsika hoe ny tribunal satria nandeha conseil d'état io dia tsy netiny statut ny conseil d'état ary dia hita mihitsy zany le mauvaise foi an'le ministre ao anatin'io ary tsy mahagaga moa raha ohatran'izao ny zava-misy eto Madagasikara tsy mahagaga aloha raha ohatra hoe miantso ny olona ikioma izy tamin'ny affaire-ny CES ty satria izy ndraiky io zany tsy manaiky an'le didy CES dia hoe araka ny teny frantsay hoe ça va barder zany io ny olona tsy manala teny frantsay ndika zany fa izy rotaka eto zany dia efa miantso rotaka zany le ministre ny serasera ka tsara ihany mba mandray antraikitra amin'izay pro ministre misahana ataontsika hoe mifanjopalimana. Isoranao Frank Ramason teto amin'ny fandarana amin'izao andro an'izao. Sotranao sineza ary misotra européentsika ny eno antsika androany arivo. Mandrapitafa amin'ny fotoanantsika manaraka indray ary tompoko lasy tompoko vavy. Fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valolatsakafo efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina.